Nandritra ny fitombita izay nataon'ny filohan'ny firenena zany Andry Matoera Jonary Mampianina no nitondrany fanazavana makasika indrindra ireo fanamboaran-dalana eto amin'ny firenena. Anambarany ary fa vola maro dia maro no ilaina entina anamboarana ireo fotodrafitrasa samihafa ireo ary tsy tokony rotorotoana ny fanaovana izany. Toy izao ny fanazavana. Maro aminareo koa no mitaraina momba ny faratsian'ny lalana. Verimberina ny tokony anamboarana ny lalam-pirenena fa 10 ohatra, indrindra fa izay mampitoy anambilibe Voemara. Efa nisy ny fanamboarana natao na dia azo lazaina hoe vonjimaka ihany azy mba afahana mampiasa azy andavanandro. Io dia efa fanamby izay nataoko ny anamboarana azy io. Anamboarana azy io tanteraka ho vita amin'ny goudron ka dia efa miroso amin'izany isika. Efa nolazaiko taminareo tany amin'ny fitombita taholo koa fa mbola miankina amin'ny famatsiam-bola avy any velany aloha ny anatanterantsika an'ireny fotodrafitrasa goavana ireny. Efa mihoatra ny 2 miliara ariary ny fanamboarana lalana 1 kilometatra fotsiny izay atao amin'ny goudron. Raha tsy anao ny mpamatsy vola mampanantena antsika an'izany dia efa mitady ihany koa tsika hevitra hafa satria marobe ny mampiasa vola izay tsy miankina vonina ny anampy antsika.